scénario somary hoe bancal, mozika tsy fantatra na nazahoana lalana, mpilalao be dia be samy teo tompony daholo, atao hoe film mampatahotra nefa tsy mampiorory akory, cameo ary mbola cameo hatrany amin'ny film gasy rehetrarehetra zay nijereko anefa dia anisan'ny tena tsara décoration, luminosité ary maquillage ity film anankiray ity. Efa hitanao atao amin'ny titre angamba hoe inona ny film ho resantsika androany, R+3 partie 1. Raha afoezina zany tantara dia tantarana mpianatra université maromaro, fa misy anankiray zay antsoina hoe Kevin tara amin'ny olona mipetraka ao ambadika an'zareo zay antsoina hoe Laura nefa lasany bandy akamanda Kevin zany hoe Thomas indra Kevin fa namono tena ny saoty avy eny ambony 3e étage ny bâtiment R+3 dia nanangatra. Ny fisehoan'ny fanangarandra Kevin zany dia izay namany rehetrarehetra lasa mamono an'ireo havany akaiky azy. Ya, azonareo tsara le izy ka. Raha ohatra zany ka hoe lasany bandy akaman'lahy le vehivavy tialina dia mamono tena zany ny solution. Ary ahoana loatra zany raha Kevin ty raha ohatra sendra tratra le appel amin'ny firial reny hoe andongatsika isaraka ha fa andrasa aloha le tena magagana amin'ny film ty zany dia misy mpamosavy anankiray zay aton'ny riga dia afaka miteny hoe afaka miverina dans le passé laisany mireparer an'izay zavatra adisona nataonareo rehetrarehetra. Donc rehefa misy olana zany dia mandeha amina mpamosavy ala dia ampandrony anaty baignoire ala dia miverina dia manao réparation. Rehefa tegna jerena zany dia long be le izy, long be le film. Efa amin'ny atsasany agny vao tegna hoe manomboka le film. Amboalohan'izay karaha hoe fiainagna adolescent miaigna agnaty campus, zay fogna zany raha hitanao aloha. Eo ihany koa le hoe fanomezana anjara fitenenana ho an'ny mpilalao jiaby agnatin'le izy dia lasa lany fotoagna be zany le film vao manomboka. Ka rehefa manomboka amin'izay zany izy anao fa manontany tegna hoe tsomba fa may vary an-dakozigna akagny zay. Fa raha miaritra kely ndraika anao dia efa manomboka mahita hoe may tsara, may tafiditra anatin'le ambiance le film ihany. Lafiniafa na dia mbola hita zany hoe tsy betsaka le cadrage cinématographique agnatin'le film dia misy fotoagna koa le son somary latsaka zany na hoe karaha misy problème zany i raha jiaby zany nefa rattrapeny les décorations, les qualités d'image, les luminosités an'le production. Nisy forum zay be hitako sur internet une certaine madame ou mademoiselle Edel tena ny qualifien'jareo mihitsy hoe reine du faux son, bravo maquillage. Tsy hoe tsy nijery décoration zay fa hita ihany hoe budget limité le film. Ireo mpilalao ndraiky tokony mba nisy séance de théâtre na dia kely fotsiny ary satria raha ohatra jerena zany amin'ny chapitre 10 tonga dia takona ny jeu de scène ny Mr Gis Laura le chapitre marobe regny amin'ny resaka hoe charisme devant l'écran, prestation anjary rofon. Ka tokony hijery zany ianao satsia karaha ne mpakafy film et surtout film gasy mbola mahita hoe misy zavatra maromaro hazo atsaraigna fa avec 1200 entrées au cinéma zany succès zany aminay. Ka ho an'olo mila film mampatahotra tsy dia mampiororo anazy loatra dia hitako hoe mety aminazy tsara R+3 partie 1. Ka amagnaraka antsika zany mijery film hafa ndraika ho ataontsika autopsie sur Blue Nova Magic. Ciao.